Fiadanana tompoko professeur mialaka zanak'olona ihany hiditra ao atokantranonao raha mijery an'ity fandaharana ity ianao a dia efa fandaharana faharoa izy ity fandana mbakaroy ny fandaharana voalohany na ny partie 1 izay efa navoakanay talohan'ity tsy hafa fa ny lohalaharana izay nataontsika teo aloha ihany ny lohahevitra dia le hoe karazana fampiakarana ny fiangonana anankitelo izay ampianarina anao fampiakarana fiangonana hiakatra ho any an-danitra izay zavatra miseho ao anatiny fito taona ny fahoriana lehibe izay tsy maintsy idiran'ity tany iainantsika ity alohan'ny faranan'ity tany izay antsoin'Andriamanitra hoe andro farany ao anatin'ny fotoanany andro farantsika alohan'ny faranan'ity dia tsy maintsy misy fito taona fahoriana lehibe izay ampianarin'Andriamanitra iomanantsika fiangonana dia manohitsika ny tapany faharoa amin'ny antsointsika hoe 3 types d'enlèvement ireo karazany telo amin'ny enlèvement hojerentsika raha ny tapany voalohany izay nampianarina anao dia tsy nakory fa ireo fampiakaran'Andriamanitra an'izay olona mbola velona amin'ny fiandohan'ny tribulation fito taona eny amin'ny andro voalohany eny andro voalohany faharoa fahatelo eny no hoentin'Andriamanitra akana alainy tsongainy hiakatra ho any an-danitra maimaimpona tsy misy zavatra mampahory hoe takalozana fahoriana inona zay vao miakatra fa maimaimpona le famonjena ho atsika izay mirehatra amin'ny Kristy Tompo itsika mirehatra ka tratra velona amin'izany fotoana izany araka ny tenentsika hoe tsy fantatra hoe rovina izany fotoana izany tsisy malala an'izany mihitsy fa Jehovah rery ny mahafantatra na Kristy Tompo ara tsy malala fa Jehovah rery ny mahafantatra hoe amin'ny telle date ny anengako ny fahoriana lehibe fahoriana lehibe moa dia mazava ho azy fa fampisehoan'Andriamanitra ny atezerany io Andriamanitrantsika io mety tezitra dia eo indray izy tsy voazay izy nitezitra efa mibetsaka mihitsy izy ao Baiboly ao nitezitra ary rehefa tezitra izy marary ny fampisehoana fahatezerany dia tsy afabela amin'izany tsika amin'izao andro farany izao fa tsy faly amintsika io Andriamanitra io noho itsika tsy mety manaraka ny teniny izy mamboatra famonjena ho antsika fa tsika maniratsira izay olona mampianatra fampianarana marina mba ho tonga famonjena tsiratsiraitsika indray fa mpampianatra ny zavatra diso ny zavatra momba ny fananakarena fananana n'izany atao hoe fitahiana prospérité izany no mahafaly atsika tsy mahafaly an'Andriamanitra nefa izany zavatra mahafaly atsika izany ka dia mampiomana anao fa mbola fotoana hiverenana amin'ny tongotry ny tompo izao mba tsy ho isan'izay ho isaintsika ho isan'ny adala fa mampianatra anao tokoa hoe inona zany ny fotoana iza no hiditra ao anatin'izany premier enlèvement n'Église na hoe ireo ampiakarina voalohany ireo no voalombokatra ny tompo dia tsy misy afa-tsy ny virgine dia miendry dia ireo virgine kristianina ny tiana lazay ny fiangonana kristianina izay tena nametraka tanteraka ny atao hoe mahaloha laharana ny famonjen'i Jesosy Kristy Tompo dia tena miaina amin'ireny fibebahana matahotra ny hotavela ety an-tany na amin'izao andro iainantsika izao dia efa matahotra isan'andro dia matahotra fa tsy miandro hoe efa kaikaiky izany tribulation izany dia izay vao matahotra fa ino moa izany Jehovah ny mahita ny ao am-pontsika dia Kristy ny mahita hoe iza ny tena mijoro amiko tsara mihitsy hatramin'ny farany dia izy ny mahita ny ao am-po sy ny vo ny zavatra fahamasinana ao anaty sy ny fahamasinana ty ivelany takiny amintsika ny fifonana takiny amintsika ny fatahorana an'Andriamanitra tena ho loharanom-pahendrena eo aminy za mitakin'Andriamanitra takiny Jesosy amintsika izy rery no mahafantatra hoe iza no miakatra amin'ny fotoana io izy rery ireo olona niomana amin'ny solika fitaiza zany hoe nanomana ny fanahy ny nofony ny sainy amin'ny fahafenoan'ny fanamasina amin'ny fatahorana amin'ny fanamasina sy ny fanarana fanamasina ireo no hiakatra dia hiakatra ho isan'ny atao hoe virgine dimy endry
amin'izany voalohany tribulation izany ka ambara aminao fa tsy hita maso ny fiakaran'io Virgine dimy endry io amin'izay premier enlèvement zay sokajiana hoe pré-tribulationniste zany zany hoe karaha dika amin'ny teny gasy dia hoe amin'ny fiakaran'ny fiangonana tsy hita maso io zay voasokajy ho eny amin'ny fiandohan'ny tribulation zany hoe tsy tratra fiandohany fahoriana lehibe zany hoe tsy tratra n'ilay guerre mahery ady mikorotana fa tafavoaka narovan'ny tompo tsy tratra ny fahoriana lehibe dia tsy hita maso io tompoko tsy hita maso io ary misy tenin'Andriamanitra mihitsiny mampiseho fa ao anatin'ny alina tena hoe ianao le efa te-hatory sasamiandry ny fiavian'ny tompo dia alina mihitsy io maizina io satria mitondra fanilo lanterne amin'ny teny frantsay fanilo karazana lampe de poche no karazany fa mandeha amin'ny solika mandeha amin'ny fanamasina izy io no solika vatsiana zay vao mirehatra ilay lampy jiro ohatrany jiro hoentin'ny tsirairay ka ny tsirairay mitondra jiro dia ao anatin'io jiro io no ahafahantsika pino zany hoe ao anatin'ny fanamasina ny ahafahantsika hitan'Andriamanitra io eny fa misy mampirehitra jiro rehefa tena mioronytsika miandry ny fahamarinana miandry ny fahamarinan'ny tompo dia ao anatin'io no ahitan'Andriamanitra io fa misy mampirehitra fanala moa filazany teny gasy an'ilay hoe lampy io fa mirehitra ny jironao dia hitan'ny tompo ianao dia anisany antsoina hoe Virgine dimy endry ianao mbola ampianatra anao anirina ny amin'ny fiomanana amin'ny Virgine dimy endry io fa tena mila fiomanana io mila fiomanana io dia ampianatra anao rehefa tonga izay fotoana izay fa androany aloha mampianatra tsotranao fotsiny hoe izay efa endry tena nataon'Andriamanitra hoe zaza endry no miakatra amin'io ireo izay mirehatra amin'Andriamanitra andro aman'alina amin'izao fotoana iainantsika izao ireo mampirehatra ny olona koa hoe mirehety ianareo fa izao ny fahamarinana reny olona tena mijoro amin'ny fahamarinan'ny baiboly reny io klasen'Andriamanitra ho Virgine dimy endry voalohany io ka rehefa endry ireo olona ireo dia mampatsiahanao fa ho alain'ny tompo tsy hita maso ireo nefa dia fianakaviantsika mety zanakitsika vaditsika mety rahavavy ranadahy mety mpanampy atsika ao an-trano le ray trano amintsika ireo izy ireo dia ny zavatra ho izy fotsiny rehefa tonga izay fampiakaran'Andriamanitra azy ireo ho arindrina ny trano izy ny tompo rehefa ampiakarina izy dia tafakatra izy dia misy karazan'olona tavela ny Virgine dimy endry ampiakarina dia akatona ny trano dia tsy hitantsika maso ny nanakatonan'Andriamanitra ny trano fa ny zavatra hitantsika dia tavela isika dia inona koa ny hitantsika ny akanjon'ireo olona ireo mety hitantsika eo raha zanakitsika izy dia tsy haiko mety manao pyjama izy zany manao akanjo mandry miaraka amintsika amin'ny alina eo dia iny fa ny akanjo mandry ny sisa ny hitantsika eo satria rehefa olona miakatra ho any an-danitra dia ampitafiana akanjo fotsy foana dia avelan'Andriamanitra eo ny akanjo ny kirarony izy tsy hiaraka amin'ny kirarontsika ty an-tany fiain'oloto io andeha hiakatra fa tena tavelontsika dia mahita hoe fa nakaiza le zanako teo nakaiza le vadiko teo tena izay olona mirehatra miaraka amintsika zany dia ho hitantsika hoe ary toantsika sisa ary io tena mampikaikaiky io amin'izany fotoana zany anoratra anao plainte eny amin'ny polisy eny amin'ny toeram-panjakana ny olona hoe disparu ny zanako tsy hita peta be ny annonce ivoaka ao anatin'ny ainao manjery hatrany amin'ny Facebook any ilaza hoe nanjavona ny zanako nanjavona ny vadiko ka mba aiza re mbola mpianatra anao détail an'io fa tiako fantatrao fa izay tavela dia kristiana ihany ianao
na za fa matoa zay tavela na ianao tavela na misy pastera tavela dia efa tsy niakatra izy zay tsy nety zay ny torotenin'ny pastera matoa izy tsarain'Andriamanitra hoe anisan'ny tavela ianao zany nge tsy hoe fasiahany ny tenenana atsika hoe mba toroy reny mariny ho tsaraina mafy eny atsika mpampianatra tenin'Andriamanitra io lozana fotsiny ny zavatra takatry ny hita maso no torintsika amin'ny olona nefa le resaka famonjena zavatra tsy hita maso daholo invisible tena zavatra na ny fanahy na ny saina dia zavatra tsy hita maso ianao nga mahita maso an'izany sainao zany kanefa zany no ampiasain'Andriamanitra hoe hamasiny ny saina miavoza amin'ny fanavoazana ny saina izay vao afaka mitovy sainana amiko mitovy sainana amin'ny fanahy masina tsy maintsy manahaka ny Kristy tsika tahaka ny Paoly apôstôly nanahaka ny Kristy tsy misy ady hevitra izy fa tsy maintsy zay fa tsisy an'izany rehefa tia ny tompo fotsiny rehefa vita batisa fotsiny rehefa manome rakitra fotsiny rehefa dimma fotsiny tsisy an'izany fa tena tsy maintsy manahaka ny toe-panahy manahaka ny fanahy masina io ratsy zany dia tsy afaka handray amin'ny tompo ary tsy misy na olana mitoroteny tahaka zao mpianatra dia hoe nenahy efa mety tsisy mety zany fa tena miteny aminao fa zahay ary adinina mafimafy kokoa ny mpampianatra noho ny mpianatra ka tena miteny aminao hoe tsy sangisangy izy ity fa rehefa mivavaka dia ataovy tsara fa tena klasen'Andriamanitra ho matimaty tsika raha vao zara fa miaino ny tenin'Andriamanitra amin'izay tiatsika anaovana azy dia tavela ary dia izay tavela na za na ianao na itsika izay tavela aleo miomana foana hoe sao dia tavela tsy hoe zay le anisan'ny miainga miakany an-danitra voalohany aza manamaro-tena ohatra n'izany fa tena zany le manamaro-tena tsy fantatrao akory hoe inona mbola zavatra tsy mety ao amin'ny fivavakao ao fietsika ao isan'andro ao mba mahay mifona ve ianao mba mahay mitonga saina sady anisan'ny tena hoe mandeha azy io fa efa mivavaka dia efa ampy izay misy zavatra ampianarina an-dalana eny an-dalana eny manipy zavatra kely fa aoriana somary miditra amin'ny détail kely ny amin'ny zavatra toetra andrasan'Andriamanitra amintsika dia mampianatra anao fa ireo no tavela ireo ny atao hoe virgine dimy adala dia tehiteny aminao adala satria tsy tafiditra tamin'ilay virgine rehatra tamin'ny voalohany tamin'ilay pré-tribulation dia ianao sisa ny tavela eo dia hiteny aminao hoe sira ve fa hiditra ny lanitra rehefa avy eo tsy fantatro fa misy mampianatra fotsiny tsika dia arakarakao ihany io arakarako tena mino le olona mampianatra avy afa efa nampianariko anao fa misy olona mampianatra ireo olona tavela ireo fa ny vrai pasteur ny vrai évangéliste izay nampianatra ireo tena nampianatra marina efa laza niaraka tamin'ireo olona virgine dimy teny am-piandohana ka dia tsy io pasteur izay tavela io intsony na dia marina ara fa io nareo fakahita indray bonjour pasteur fiadanana tompoko dia ma dia marina ara fa mifanentsika dia fampiarahana izany tsy izy tsony tompoko ny asian'Andriamanitra ampianatra anao ahatonga anao lasa virgine dimy endry fa efa nampianariko anao le izy fa misy andian'olona miisa 4,000 sy 4,000 sy 4 ary iray etsy natao ampianatra anao mbola hiditra amin'izay zavatra izay moa tsika hiditra kokoa milalindalina amin'izay fa atoroko anao zany hoe ianao no atao hoe virgine dimy adala vierge folle izay miaina mandritra ny 3 taona sy tapany voalohany dia miaina ao anaty fahoriantsika mampatsiahanao an'izay zavatra izay dia izay indray aloha ny tapany faharoa hiditra amin'ny partie 3 indray tsika izao anao ny fanohizana ny fampianarana saotra tompoko